Ine, mankaniasa moa marary ampianarana marapetra. Fa misy inona indray? Dia tsy haiko fa izay teny ilay direktrisy. Misy zavatra nataonao indray a? Dia tsy haiko fa izay ohatry ny teneniny anaty ao. Fantanareo ny makano? Tsy haiko a. Za filia. Maninona indray izy? Aiza hoe dia za foana andeha hiakatrano misy nataon'io mihitsy a. Matoa izany misy fehitsoana izany. Za tsy mahatonga any aka. Ianao no nasen'ny mpampianatra tonga any dia ianao no makano. Dada. Za foana rehefa misy zavatra ataon'ilay zaza. Ka niditra ny trano taonga izy dia hoe orinena izy izay teneniny teny hoe fa tsy niteny izy hoe ordada. Tsy mba misy fandraisana draikitra mihitsy aminao na ny kely ara. Rehefa misy zavatra ataon'ilay ankizy hoe dia za foana ilay atao trano ato. Vizany ny adalany. Izany tsy fantatro ina indray nataony any. Tsy manaiky azy zany aka. Dara ianao mandeha makany. Za mbola be zavatra atao, mbola maro zavatra fotoanako man'olona zao. Tsy afaka andeha mihitsy aho. Za tsy Za natao tsoana. vady dia teneniny ilay mpampianatra any. Inona indray ny adalana nataony fa efa leo ny ditra ny zaza iny mihitsy aho. Za kosa tsy manaiky azy zany ka. Nga izy zanaka naterako re. Tsy manaiky azy zany aka. Lasa ianao Mety mandeha misy makany. ditra natao indray zany. Lany indray zany ny kolazy tany. Za tsy manaiky. Zany ny teneno any. Impiry atsika no ataony an'izany. Ditra indraindray izy migitrika tsy mianatra tsy zany ianao makano tsy mankalehibe. Tady ilay mpampianatra iko vao mahita tarehany iny tsy teko mihitsy e. Ianao ihany indreny tahafony zany. Tafy leo any. Taotra anao daholo zany. Tsy manahaka anazy zany mihitsy. Tsy tonga any ahy. Tsy tonga any ahy. Ndany ianao makany. Samira angaty mizaka. Andana mba zakao koa niany. Miditra Za ve? foana ve atao trano Za ato. zao a teneko anao a misy olona manao fotoana amiko zao tsy maintsy andeha ho any aho zao. Za kosa tsy manaiky azy zany fa Telefoneo ny any am-pianarana dia teneno ny any am-pianarana hoe inona ilay ditra ny zavatra nataony dia manaraka makany fa za tsy raha ditra Fa ina mihitsy. fotsiny any ny ataonao eo e. Arozanao mamaky ny gazety iny e. Ato misy baolina misy any na tantaran'ny Ronaldo ato ninona mahafinaritra anazy ditra ny zanako any maleko mankaleha zany araha zaresahana tsony zany ka. Kosa mety tsy mety kosa zany fa ndany ianao mandeha makany. Za tsy mahatonga any. Zany foana ny ianao za daholo mizaka zao rehetrarehetra zao. Ianao ny teneniny toka e. Raha sitsika sy ianao indray famaly amin'ny ditra ny zanako ao. Ianao ny teneniny dia andany ianao makany. Andana ho ahy ianao mamonjy any. Za tsy mahavita tsony a. Za kory neny tsy handeha fa rehefa tsy handeha anao andeha monjy an'ilay fotoanan'ilay namako tena mitenenao raha miditra ny zaza iny za tsy makany tsony tena leo be raha miditra Ka tsaranao nge zany e. Ianao tokony ho afa tsy za mihitsiny. Mandreraka betsy. Allô? Tsy mandray telefonina mihitsy alay sany a. Tsy haiko hoe inona ny dia ahoana? Andao manana azy kely aloha ny. Ok ary. Zay zany ao amin'ilay fotoana fa mbola hoaiza? Tonga zany dia any miona zany. Za koa efa hiala ato trano zao fa tsy mandreraka be koa ny ato trano be sermona be le raha matoritsy. Ok zany zay efa avy eo. Tsy misy fomba tsy miasa kely dia mandala aty fa misy naleko taria ambadika taria tepaka kely tranonareo tsy dia dia mamaky an'ilay zandriko a nanahoana ianao.
mandry tsy fanataonay dada saropitsika tsy ao mandreraka mihitsy hoa izy ahoana zato ianao to ohatrany malomaloketrika fa maniny tena voavafamaritra mihitsy zay fa mandreraka mihitsy aiza ve sarobidy hoa mampikatra ray aman-dreny foana ny ampianary tsy misy fandraisana andraikitra mihitsy ny amin'ny za foana ny atositoso mandeha makany tena soraina mihitsy ateo ny teny azy hoe ianao dia tsy mandray andraikitra amin'ilay zaza mihitsy fa dia za foana fe lasa andraisina dia voaka any amin'ilay namany any mandreraka samy ve mampanjolon-davanao ka tsisy fandraisana andraikitra mihitsy hoe mba miaraka mitaizan'ilay zaza ny azy ny ataony dia miaro an'iny dia manampitamby azy dia aiza moa ilay zaza tsy aditra leo ka tena tofoka mihitsy fe soraina mihitsy ianao zany misy kiny makapiany ohatr'izao ihany ny ahitako anao tsy mba ka ianao sendra n'lay sendra mandreraka atao trano ao tenge mandalo tena mandreraka mihitsy nge raha vavy hitako tsy miada-po mihitsy ianao nefa ianao mivavaka ka tena soraina mihitsy ny ahy sorena be mihitsy izy tonga dia lasa teo any namana izy jerenao tsara io fa mamy zao io tonga zay zay mihitsy tena hoe mamy be fa mainty dia tezeranao fa izy efa mamy ataoko mahita mihitsy efa manomana mihitsy azy zao nanaovako azy fa ho hitanao tsara ohatray ianao zany dia tsisy fiadana-tsaina mihitsy tsy mba manakina ny fiainanao jesosy ianao fa tezidava saveraha zoky ampiadana ianao foana zazany raha nanana angeo fa tsy hoe amarery izany no tena mahasorena fa izy dia ny amikamina fotsiny amin'ny miadakadana fa izany mararin-doha amin'ny ataon'ilay zaza ka zao ra zandry zaho eto tany tsy maintsy misy olana fa zao ny olona miankina mambavaka amin'iny jesosy vaolana anankiray teneniko anao ra zandry dia zao mivavaha ianao fa mivavaka ao am-ponao faharoa misy ten'andriamanitra zaraiko aminao hoe sory aminareo ny folerika sy ny fahavinirana sy ny fahatezerana sy ny lolo-po zany tenin'andriamanitra any amin'ny kolosiana toko 7:5 sarotra aloha zany sarotra zany ka efa isan'andro voako tsisy fiovana mihitsy ny fa tena mandreraka dia ahoana ka ngah izy ty hivavabava-potsy nga tsy ampiarina ny tenin'andriamanitra asain jesosy asorona mihitsy ny ane zany mbola tsy zao aloha zany mbola mahitamiko iny rehefa tavaverina io mbola ho hitako tsara zay ny an'olo-po zay tsy madio mihitsy ny fonao dia rehefa misy zavatra mitranga zany atao trano na mizanaka na mivady ho tezitezi-davy ianao ao amin'ny ten'andriamanitra nkeka vavy misy manao hoe tezera fa aza manoty aoka tsy hotrantry ny masoandro miletika amin'ny fahatezeranareo mbola tsy am'izao aloha zany raha zoky tena tsy am'izao raha iny rangahy dia tsy ova fa naoatra zany foana ho ataoko mahita kely aloha raso aloha mbola tsy zany am'izao any tsy aloha mampivaleka izy zany io fonao io ampandefero angely hoe misy tenin'andriamanitra mihitsy manao hoe mandeferaka ny famelaheloka ianareo ka misy manana lahelo amin'ny sasany tahaka ny namelana tokony heloka reny oka mba hamelanareo heloka kosa rehefa madio ny fonao mamela heloka ianao mirotsaka ny fahasoavana fa ninina zavatra mitranga eo amin'ny fiainanao zakanao fa tsy tezitezi davy ohatran'eo ho hita eo zany tsy hainao mantsy ny miaina atao trano aty tsy hitanao ny hafa tsy hitanao ny hafa zao hitanao tena petrako amin'i jesosy ny avy misy mitranga mihitsy amin'ny fiainany misy mitranga fa zao mahay mametraka ny eo amin'i jesosy dia ampiarina tena mahelezaka vavy ho hita eo zany mba eno io zany fa mba eno ihany ny tenin'ny zoky alao andeha fa maika taolo fa ho hita eo fa mifakahita ihany tsy fakahe ie lasa aloha fa dia mandrapiana mampamaika hatramin'izay ihany zay io efa andao amin'izay andeha
Andrina sy Nirina Arina natao eto e zay zao efa avy eo nahitanareo to dia mbola hitana eto ihany koa nareo hita fa mba manala azy kely ohatra mba misy problema kely naka ao tanàna Andrina Fanga zany mety e. Tsy vahaolana mihitsy aho. Mandroso misy rakanareo aty fa na tsy mety kosa raha iny mason'olona eny ve rangasy efa agnaty tsy mety mihitsy le misotro toka e. Eny e. Elana tsiny aloha satria entana ihany ny fo mahita anareo milaza hoe misy problème dia anaty bara atsika mpiara-mivavaka. Zao anefa ny tena tenin'Andriamanitra ao amin'ny jaonina voalohany toko faharoa andininy fahatelo hoe zao ny ahafantarantsika fa mahalala azy isika mahafantatra an'Andriamanitra zany mahafantatra an'i Jesosy Kristy dia ny fitandremana ny didiny. Zay milaza hoe fantatro izy nefa tsy mitandrina ny didiny dia mpandainga ary marina tsy ao anatiny. ka zay nge didy zany efa voatandrina fa ngamo ao anatin'ny baiboly ngamo le toka ao anatin'ny baiboly zany rahalahy tena ao anatiny tokoa jerevantsika nge ao amin'ny lioka faraka amin'ny roapolo andininy faefatra amin'ny telopolo dia tena manamarina izao tokoa ndao hitantsika tsara tsika nge tanory sady kristianina io jerevinareo tsara faraka amin'ny roapolo lioka sy faefatra amin'ny telopolo jeringe vakitsika amin'ny anaran'i Jesosy ary mitandremo fandrao ny fonareo ho vesarany fisotrotoka sy ny fahamamono ary ny fiahiny zao fiainana zao ka ho avy tampoka aminareo tahaka ny fandrika izany andro izany. Ka zao nge rahalahy zay nge raha mamy tsy mandry atatatra zay misotro tena hoe amin'ny atoniny zay lalaoniny zay fa tsy olona mandry atatatra ohatran'le fataon'olona eny e. Ka zao rahalahy tenin'Andriamanitra io miteny mihitsy hoe fisotrotoka sy ny fahamamono zany hoe mipetraka zany le hoe misotro sy ny mamy. Zao Ngandrina sy Nirina ny tenin'Andriamanitra any mitondrantsika azy. Ka zao nefa kitsika za koa mantsy mivimbana baiboly any ahako amin'ny alehako tsy misaraka basy e zany kristianina ny tenin'Andriamanitra ho jerentsika rahantsika mamaky mihitsy dia mba handresy lahatra atsika ato amin'ny Isaia toko 5:10 andininy faharoa. Nahoana ianareo no mandany vola amin'izay tsy hanina ary mivokatra ny fisasaranareo amin'izay tsy mahavoky mianoa dia mianoa ka handro zay tsara dia aoka iravoravo amin'ny matavy iravoravo amin'ny matavy ny fanahinareo. Ny miravoravo amin'ny matavy tsy ara-nofo zany fa hoe fanahy tsy reny mihitsy akory fa fandaniana tenin'Andriamanitra mivavaka fiakinana amin'Andriamanitra. Mbola tsy tarinareo fa mibeba manapa-hevitra e. Zay zao ny eritreretinay ny fanalana olona. Za aloha raha ny amiko manokana dia zao hoe za nge mivavaka fa za manana olana dia mba io mba nietiko na mahaolana io ka dia menareo diso a zany raha nisotro toka teo kinona moa ny azoko atao e efa vity ny zavatra nataoko iny tsy hitako to zay atao sady sao nge Andrina ianareo sady eny amin'ny arabe eny nareo nge lolo ny fiangonana sady ao anatin'ny tsingolom-boly eto amin'ny tanàna no any mpiangonana ihany koa olona fatadazy dia zao zany tsy haiko aloha zay nen'le rangaty fa tsy za ohatra ny eritreritra fa raha isotro zany dia aty an-trano any zany misotro tany ivelana tsinona ny tenenareo dia aleoko misotro mangingina aty zany Andrina ohatran'ny marina ihany ny tenin zareo reo fa ahoana ndray koa satria le izy voasoratra ao mihitsy le hoe fisotrotoka zany hoe na iraka ny kapisily azy zany sotrotsika eny dia efa ohatrany efa misotrotoka anao koa findrany virusin'le olona reto raha izanyko tsy zany ra Ngandrina fa ohatrany mahampatahotra ihany izy zao fotsiny Ngandrina fanontaniana petrako ary raha mamy ianao mety hoe adinidinao le problème raha misava ary le izy ave dia nampifoana an'le problème ave zany zao mahay mitombo ary satria maharary ianao voan'le toka sy le anina dia tsy mahavaolana zany fa Andriamanitra any Jesosy any
dia ina zany mataonay zany ina eo zany aminy mataoko hoentina amin'ny problème andriandrina hoentina eo aminy dia difonay aminy zao nataonareo zao fa tena disonareo tsy mety zao eny e saotranareo amin'ny rahalahy alohany fa mbola hodinihana koa ny amin'izany fa le problème koa nge indraindray ohatrany be loatra ohatrano mazo teny amin'ny avamyndrafotsy tena ohatrany hitako tena bota mihitsy lolohanao rehefa mifamaly zay zay vady ohatrany iny mba nieritretika mahaolana kanzy zany zava-doza le izy fa misaotranareo amin'ny rahalahy zany amin'ny fananarana fa tena mahavery le izy mahavery valirina fa tsy eny fa hodinihana aloha zay fa dinidiniana any e dia tapahany hevitra fa zay mirahalahy ngava metaka mandram-piona beta fa mialatsy indrindra raha ohatrany tsy maintsy hoe nampidirina taty an-trano nareo amin'ny rahalahy fa zay ranga zany fa dia zao misy zany problème manaraka aloha tsika amin'ny rahalahy zany mba tena aloha mba andiny tena aloha mba hoentina amin'ny jesosy zany raha ohatra ka anina fa tena ohatrany tsy mety mihitsy zay fa iza monina alalako zavatra zay arondraka fa anamboana kely ty tômobily ty fa misy tsy mety aloha andefa kery allo zay ianao dia lasa fotsiny le tamin'ny fa tsy mba nalala ny andro teo akory nefa noatra mba nisy nahasoa ihany le nitenen'ny vony teo ka vonitsy iny na be sermona be tsitako sy idirany amin'le fiarahantsika nga kosa moa izy dia hoe miditra fa mba miteny fotsiny izy sady mba hitako nisy nahasoa ihany ane le niteneniny teo e ka inona rose izy ianao niteneniny teo e mba teneno e ka zao zavatra ataontsika zao tena tsy mety mihitsy tsy akasitrahan'Andriamanitra hono zao sady mamitaka ny ray aman-drenitsika koa tsika fa tena fijangajangana ka izao ataontsika zao inona ny tianao teneno ka tokony tsy fampitaritarika antsontsika fa na dia maso fiarahamonina ary mandreraka be marina mihitsy le tenin'ny tolo malagasy manao hoe mitaribaty tsy lasam-bodiondry hiainatra ho amin'ny fiarahamonina tokony mba farafaratsina hoentinao any amin'ny ray aman-dreninao dia ianao koa mba entiko any amin'ny ray aman-dreniko sady ka inona raha ozy izy ianao e sady izy ane miteny fa tena misy zany elo zany e fijaliana mandrakizay eny e misy ange zany elo zany fa le makany amin'ny ray aman-dreny aloha eritreretiny sady tsika koa mbola mianatra ka tena tsy mety fa eritrereto e eritrereto tsara aloha ie zay mandroso manao saika anatitra an'ilay kahety izy mandroso ao an-trano e aleo aloha eto fa zay koa ne mbola maikamaika e ie anatitra n'ity kahety izy e sady ilaza vaovao aminao vaovao inona reto tapa-kevitra ki izay fa rehefa nysaintsaininay le teninao iny dia tena marina tokoa kay fa tena sady mamitaka ny ray aman-dreninay zay mamitaka ny tenanay tena natsaro afa-baraka tamin'ny fiarahamonina mihitsy zay fa tapa-kevitra izay dia aleonay aloha hianatra tsara dia rehefa vita amin'ny fianarana vao zay mihitsy saotran' jesosy izany fa tapa-kevitra nareo dia tazoma tsara ny fanapahan-kevitra fa ny devoly tsy faly amin'ny fanapahan-kevitra sy ny fandraisana ny lalana marina ie dia efa tsy anohatry ny reny taloha reny tsony izay fa dia fanaja tsara manomboko tsy izao tezitra amiko toky tsy maninika efa ndreseko lahatra tsara izy ka dia efa nieritreritra mifona tsara amin'ny jesosy ny amin'izay efa lasa rehetrarehetra dia satria Andriamanitra ny nitsy nijery ny androny sy fahalalana fa zao nareo efa malala dia miezaka tsara mitazona amin'ny fanapahan-kevitra miady amin'ny devoly sy ny fakam-panamaro dia rehefa vita amin'ny fianarana ataony raharaha fa ao anatin'ny fianarana zany aloha tsy mahazo miarakaraka mihitsy ie efa tapa-kevitra izay ka iny ary nenay aminy vony misaotra betsaka nareo tsy mety mandrosiko aleo aloha izay fa mbola maikamaika izay io ie dao ary mandroso tompoko
Manahoana madamo, manahoana mazo toerana. Tangeto moa izay araka ilay antso nataonao madamo. Miala tsiny mamasarobidy fa mampiantso anao amin'izao anilam-potoana izao zay fa maikamaika moa fiantsoana dia tsy maintsy nampiantsoana ianao. Entoko. Ny antony moa zany dia amezana anao an'ity dossier ny sarobidy ity. Ia, mpandriamena sarobidy. Ny antony moa zany dia amelena anareo an'ity dossier ny sarobidy ity fa tsy afaka mitazona anazy intsony izay. Fa manina madame? Araka ny fanapahan-kevitry ny mpampianatra zany no le ditranao verimberina matetika dia efa nanosiny ny mpampianatra hoe tsy afaka andray anao intsony. Ahoana izany? Fihinana nataony madamo? Eny ary eny andaso azavaika aminao ankapobeny ihany zavatra nataony. Araka le ditra fataony hatramin'izay ampiantsoana nareo mivady eto ireny ao no voalohany indrindra le fihinanany écolage zao hiditra amin'ny fahatelo volana zao izy tsy naloa écolage. Fa ao izany sarobidy tokony isako manome écolage ianao foana. Ny écolage ko efa nateriko tao amin'ny sekretariat. Dia tsy voatomboka zany ny fanomboana ny sanam-pianarana voaloha sa ho antsointsika kely ny tompony andraikitra ny tanina an'izany. No hoaninao zany ny écolage? Andray sarobidy izany ditranao. Eny tsy vita an'izany ihany fa izay aloha ihany fa tsy izay loatra ny antony fanapahan-kevitra fa mitaraina ny mpampianatra rehetrarehetra izay andalovany sarobidy dia tsisy miala-maina mihitsy amin'ny famanovaliana, mamingavinga, mandritra ny fampianarana dia izay nataony ny mpampianatra. Ankoatran'izay mpianatra dia efa tsy manaiky intsony hoe voakorotana noho ny fanakorotana nataon'ny sarobidy ny mpiara-mianatra rehetrarehetra. Afa-baraka mihitsy zay ry sarobidy. Ino izany nataonao izany? Izao mefara amin'ny fandroahana dia ahoana? Tafika sarety izany? Lazary efa tsy hanatra intsony ka sady mandany vola manala baraka. Aiza ve dia impiry izay ampiakarina aty foana? Tena afa-baraka mihitsy zasirainao. Ka ahoana izao? Milaza aloha ianao rehefa tsy hanatra intsony. Miala tsiny aloha fa izay aloha tsy afaka handray anazy intsony rehefa fanapahan-kevitra ny mpampianatra rehetrarehetra dia tsy maintsy manajanona anazy. Fona kosa madama fa azo ataon'izany tsy hanao kitabo mpampianatra intsony ny profession. Ka izy angery sarobidy tsy vitany hoe mifoly ianao dia le ditranao nefa memitoa efa impiry moa zao nampiantsoana teto i dadanao. Neninao impiry fandimby tonga eto amin'ity borao ity noho ny amin'ny ditranao dia mamelona ihany ianao ary miakatra le ditranao. Dia ahoana izany? Ahoana ry madama mifoana fa tena raharaty. Sendra izay zaza maditra tsy mieritreritra mihitsy. Fa sairana ray aman-dreny hitady sekoleza indray iza koa ny handray anao amin'izao anelanela-potoana izao. Tena miasa koa tsy afaka maharaka azy mihitsy amin'ilay miasa ao an-trano tsisy olona izy ihany eo. Izao vao mainka izao koa ny ataonao aty dia ahoana izany? Tsy hanatra intsony izany ianao? Rery madama tena mifoana mihitsy fa tena mbola mahagaga anao hoe mbola hianatra ianao dia aiza moa fianaranao amin'ireny ry sarobidy? Ary tsy eritreretinao hoe vola alohan'ny ray aman-dreny isam-bolana vola kely nga reny? Izao izy na niasa ary izao tapaka no miditranao dia miakatra aty am-pianarana ity.
dia misy fianarana varina ve raha reny aiza no avinao amin'ireny reny dia ahoany tsy reto madama eto mihitsy aloha eto fantatra eto hoe tena hianatra ianao sa tsy hianatra ka fa tsy ho anahy tsy izaho mihitsy ny fonanao tsy izaho rery fa ny mpampianatra mihitsy ny tena mila mahita ny hoe fona sy iovy ianao fa raha mpampianatra aloha dia tsy te handray anao tsony fa ianao mihitsy ny mila hitany mihitsy ny izany hoe fifonanao sy fiovanao ataonao izany fa raha tsy izay tsy anaiko moramora handray anao indray ny mpampianatra tena vonina iova ve ary io anao sarobidy ianao ve mivavaka mafantatra tezaina amin'ny ten'Andriamanitra fantatrao ilay didy manao hoe ajaondra ianao sy ny reninao dia iza zao no ray sy reninao aty an-tsekoly ety izay mihitsy ny mpampianatra sy mpanabe ray aman-drenao ray sy reninao tokony ho ajainao tokony tsy amingavinga ny mpanabe izany ianao fa ray sy reninao aty am-pianarana ireo madama dia fona madama dia fona modely tsara amin'izao am-pianarana dia fona amin'ireo mpampianatra koa tsy hanao toetra ratsy tena farany ity sarobidy tena tsisy ankoatran'ity tsony alao manombo izao dia ianao mihitsy ny modely eo am-pianaranao amin'ny fitondran-tenanao alao ianao mihitsy ny fianarana amin'ireo mpiara-mianatra aminao ireo hitan'ireo mihitsy ny fiovanao hita amin'ny mpampianatra fa raha izao mbola misy manaraka aorianan'izao dia mino angamba fa tsy hanaiko tsony mihitsy tsisy hanaiko tsony ny mpampianatra rehetrarehetra zay zany tena iova mihitsy ianao eny ary madama zay ary fa andao ianao ary mamonjy ny klasinao amin'izay eny ary tena misaotra ndreka madama tena misaotra betsaka ndreka tena raha mihitsy ty ao fa ezaka tena naramaso mihitsy izay manomboko izao izay mihitsy ny madama aza atao tsy vitantsika tsy nge mitaiza tanora amin'izao raha teny fotsiny fa mba mety mivavaka izy ka izao amin'ny fivavahana izy fa efa sarotra mitaiza tanora amin'izao androntsika izao efa mafiloa ny tanora tsy mety amin'ny teny moramora tsony fa dia izao izy mivavaka eny madama dia mba manantena anareo aty koa satria tena tika ny andro toko-piainany rehetra eny ary fa miara-miasitsika misaotra indrindra madama eny ary matrapiona tompoko hitanareo tena saika loza ho any nanjoana tamin'iny tena hitanareo ilay nareo ilay nitenanay tamin'iny tena tamin'iny saiko tena tsy nanaiky mihitsy tena tezitra mihitsy ary nytenenareo tamin'iny fa tena natonga sainana zany misy fotoana nandeha zay sy le namako dray mandeha zay tsy nanamponinina mihitsy zay tandeha tamina lalana somary manginginy zay dia nisy lehilahy anankiroa amin'izay saiko hoe mifoka rongony angamba ry zareo mifoka mody dia nandalo teo zay fa tena nitsangana ry zareo nanenjika anay tena tamin'izay tena natahotra le namako koa amin'io tsy nahita tao zay roa tena hoe tena zany tena hoe vavaka sisany natao dia tena hoe famindrapon'Andriamanitra mbola natonga anay ohatra izao ka izao anie hitanareo le fitafiana ataonareo tena manintona lehilahy be mihitsy ny fambango volo ny zavatra rehetra osorosotrareo reny ny kanjonareo amin'izay foakely reny fitafiana tsy montanareny zany dia mahatonga le filana amin'le lehilahy hetsika mahatonga azy hijangajanga mahitanareo ary voararaha soratra masina mihitsy zany
dia izay ny antony anaovana an'ilay montina tsara mihitsy mba hahatonga an'ilay lehilahy zany a na inaina zany ndry fiantsoantsony anareo ohatran'ireny rehefa montina tsara tsika afaka tsika enetin'andriamanitra tsika vehivavy ary tsika koa ny zao efa tsara satria izay voalaza ny soratra masina ao ny genesis ao toko voalohany dia nifaraka amin'ny telopolo ho ny vakiako aminareo mihitsy fa tsika vehivavy a na ny lehilahy koa zany tsika olombelona dia zao voalaza ny soratra masina ao vakiana amin'ny aran'i jesosy genesis toko voalohany andeha nifaraka amin'ny telopolo ary hitan'andriamanitra izay rehetra natao alindro tsara indrindra izany hitanareo tsika efa tsara fa mahatonga atsika manao ireny manko dia mihevitra tsika hoe tsy tsaratsara raha tsy manositrositra e manao kavina e manao akanjo fohifohy e manao pataloha e manao short e sady ohatrany hoe manome tsy mankasitra sady ohatrany hoe manome tsiny an'andriamanitra tsika rehefa ohatrany hoe manampinampy zavatra amin'ny tenantsika efa tsara zao nanaovan'andriamanitra tsika dia mbola esorintsika daholo indray volomaso dia soloina an'ilay ina moa ny anaran'ireny crayon cils soloina an'ireny fa hoe reny indray lamody sa tsy haiko hoe inona mahatonga anao an'ireny dia reny indray dia tevehana indray ilay sofina efa tsara be nataon'andriamanitra ny volo moa dia efa io nanaovan'andriamanitra azy dia mbola ny tsorina indray atao brochine izany dia tena mampalahelo an'andriamanitra ao ny lokomena manjamaso verniangle tsika zany a rehefa ohatra zao no voaka tany akibony renitsika dia efa tsara sonareo zany tena marina mihitsy zany fa tamin'izaho le niteneninareo iny zao be da be ny olona miteny anahy eny na pasteranay raha miteny anahy amin'izany hoe fijerijejona izany a fotriny tsy miraika amin'izany a farak'ilay nitenen'ny miora teo hoe nisy lehilahy naiky ananaraka izy naiky andeha hanoloana anazy tena hoe tsy mety mihitsy reny fitafian'ireny raha ohatra ny hoe tovavy eny na olon-dehibe ary tena tsy mety mihitsy fa mila montina izany ao amin'ny fiainana tena izany mihitsy natapa-kevitra anahy hoe efa olona be da be izao ve miteny ahy dia mbola reny ihany ny fitondran-tena ho andeha ataoko sady tsy vitan'izany reto fa za zany nahatsapa manokana tao anatin'ilay zavatra ireny zany tena nahatsapa mihitsy hoe voaozina ny tenako ohatrany hoe tsy afaka mivoaka ny trano raha tsy manao an'ireny zavatra rehetrarehetra ireny mandany fotoana tsy mba manana an'izany hoe hevitra na manokana zany hoe tsara amin'izao fa tsy maintsy hoe manao an'ity sao dia lazain'ny olona fa ratsy be manao nyzao zany ohatra fijerin'ny olona zany ny atahorana fa tsy mba hoe Andriamanitra tapony loha dia hono ary rehefa misy fanontaniana kely dia mba ahoana zany reny mpanao salon de beauté reny tena efa be dia be mihitsy nge reny amin'izao e ka izay le ten'Andriamanitra hoe ny olona manao izy a sy ny nany mankasitraka ny manao dia mendrika ho faty avokoa izany hoe tsy satria manko izao a raha tsisy an'ilay mpanao azy ane raha tsisy atsika mpanao azy a dia tsisy lasa mikatony ireny raha tsisy an'ireny a dia lasa tsy manao tsontsika dia samy meloka zany samy mendrika ho faty zany anatrehan'Andriamanitra samy mampalahelo an'Andriamanitra daholo na le manao na le mankasitraka ny manao ao amin'ny romanina izay romanina voalohany andeha ny telopolo izay ny ilaina mamaky soratra masina zavatra ny lalana tokony hizorantsika andovanana fiainana mandrakizay voasoratra ao daholo mareza mamaky soratra masina fa zany lalana hizoranareo zany a dia izao voalaza ny soratra masina mihitsy hoe ao amin'ny galatianao galatiana toko fahadimy andeha ny fahasivambinifolo fa miariary ozy ny asan'nofo dia izao fijangajangana fahalotona fijerijejona dia any ambany ihany izy a laza hoe fahazetraminao zany tsy handova fiainana mandrakizay zany hoe any fahavererezana mandrakizay raha tsy miova dia izao mila mibebaka nareo mila miova mifona amin'Andriamanitra izay rehetra vita dia miova melan-keloka fa zany izao mbola tsy tara raha izao nareo miova mbola tsy tara mety efa lava angamba izay fa aleo amin'izay tsika andeha le misaotra betsaka anareo e misaotra betsaka dia mahereza mba mijoro vavolombelona tanora namanareo izao ie tena zany izay
Tonga ianao? Tonga fa mbola tratrany amboteilasy teny lalana ty. Mba fantatrao moa manjao tamaraina? Tena zava-doza mihitsy ange nataon'ilay zanakao iny. Dia tany am-pianarana? Lany ny écolage rangaty a. Zay analinay. Lahinao, nefa ianao miaro azy foana. Tena fa baraka an'ilay directrice mihitsy nge za tao e. Menatra mihitsy ny a. Fako mambozaka mihitsy nanaovana atao. Roany, nameny ny dossier ny zanakao roany. Tena mandreraka mihitsy ka. Tena tokoa e. Tena leo mihitsy a. Ianao ihany mantsy miaro azy foana. Nefa sao dia vadinao nefa nameny écolage. Tanao izany ianao tsy adino izany fa lany. Tena mafy. Io izy io. Faona indray izany? Tena mandreraka be fa vokatry ny fiarovanao azy ihany ny antony izao. Zareo nge tenenina foana fa tsy. Zao ohatr'izao foana. Tsy mba misy anina kely mihitsy na miteny an'ilay zaza fa miaro foana anina kely dia avy eo dia ny ataony ihany ny ataony. Izany ihany tsy nandehanako tany aloha. Fantatro ihany nge nitoetrany eo am-pianaranao. Be da be ny ankizy lazaina fa tsy mandoa écolage io nefa ny ankizy zavatra sekoly io nge zavatra sekoly fa tao nge izany nianatra taloha e. Nanianatra tao mara ianao a. Ahoana koa ny tenenanao izany. Tena marina ity tenin'ilay directrice tao e. Tena nohaniny ny écolage ka. Reo akory neny ny tena olona be vinany reo. Reo zay aisa zao ny resu tsy manome resu reo rehefa manome aminy. Fa matonga zaza tsy nahazo resu a. Zay indray ny ianao. Miaro foana. Tsy manefa manderaka be ka. Lanatao ny mbola tsy mahatratra najosakafo zao e. Nefa noana mafy misy. Efa navita sakafo maraina anao? Marina ngeliny tena asa be tao ampiasana teo tena mety tsy tafavoaka mihitsy. Le piasa tena mafy loha be. Nangalatra tao zalahy fa tena tsy gazo alina fely litra ny lasany zalahy teo. Fa zao ane rehefa tena nieritreritra kasika le zanatsika maditra lahy marina ny teninao ohatrany hoe miaro anazy foana fa rehefa nandinika aho tena nohana mihitsy ny écolage tena tsapako zany efa nisy fotoana matsy izy nanao an'izay fa ohatrany nametsiny ianao foana fa eto neny tena ohatrany tsy mety ny saiko ohatrany tsy mety ny saiko fa tena ho zany zany tsy aloha angatsy fa metsiny intsony fa tena mifona aminao ary neny tena mifona aminao fa tena ohatrany diso miaro an'iny zazy iny loatra tena rehefa natsapa tena be niditra natao fa ohatrany narovako teny foana fa tena mangata-pamelana aminao fa tena tsapako mihitsy e ary ho tenenina mafy izy rehefa tonga io fa tena raha zao no toy a tena avita zavatra be izy azy iny samono izy ianao tena marina mihitsy izany tena zao za koa mifona fa ohatrany lasa kisitina be fonako isaky ny teny ianao dia lasa malahelo satria ianao ohatrany be tsy miaino mihitsy fa miaro azy foana ka le any ampiasaina koa dia izany koa ny fonako fa tena ohatrany hoe tsy lasa kizitina fotsiny a dia tsy raha iko mihitsy ny teninao satria ianao tsinona mitromanao teny marary foana dia mifona fa lasa ohatrany tsy manjary mihitsy dia rehetra ataontsika atao trano ato fa amin'ilay foko lasa malahelo sy tezitra koa nefa tokony fandefitra dia tena fona fa tsy anao tsony fa tena ohatrany tsapako mihitsy hoe tsisy fiadanana mihitsy atao trano ato fa lasa izay tiako ataoko ny ataoko na mivoaka ny velany ihany ary aho satria dia tsapako tsisy fiadanana
tsisy fiadanana mihitsy amin'ny fiainako fa dia mifona fa za koa tena Zaho koa tsy ny mahazany tsony fa tena tsy mety mihitsy nataoko fa ohatra ny stress be any am-piasana any dia lasa nareo ty akona kely koa ty no fatrara ny zavatra ataon'ny mpiasa any fa tena tsapako mihitsy fa tsy mety mihitsy le atao alina manontolo iny tena atao vadibadika tsy androko eo izy amarenany andro mangatako famela-keliko aminao fa tena tsy ditra nakizy ve dia atongana ohatra zao nanako tepo-raty ohatran'izao fa dia mifona an'iny tena esaka amin'ny sisa fa tena fahotenena mafiny aloha izanatsika fa aiza misy zao olo matola andreraka be mihitsy jery sady kamo zao vao mifotsy petrahanao reny izy neny alohanao miteny azy aloha fa sondray miakatra ho azy eo ianao araka dia mba mivana mihitsy amin'izao sisy zao fa tena menatra mihitsy nandehanako tany am-pianarana tamin'ny maly tena menatra n'le sekoly mihitsy a tena mary menatra n'le madama mihitsy raha zaho no tonga tany a tena asa zay nazo anao tany fiarovako aminao isan'andro isan'andro miaranao amin'reninao io a isan'andro isan'andro ay ianao ty tena fatsora mihitsy tena mahagaga fa zao a raha mbola tratraka ianao ka hoe mihinana ekolazy na manao toetra tsy mendrika ny toeram-pianaranao ao dia tena za mihitsy ny ifehanao azonao moa zany fa hoana ny hevitrao fa mila maheno ny hevitrao mihitsy fa tena tsy lasa mihitsy tena tsy maheno an'izany fa mitenena ianao mafy ngonongononao anao tenena ianao mafy fa tsy maheno an'izany ao na fanapaka-hevitra ao dia zay zany zay ny teninao zay enin'Andriamanitra zay teninao zay fa tsy aditra tsony ianao tsy hinany ekolazy tsony ianao fa raha misy mitsony ny zavatra ataonao mbola beriberina dia mahazo aminay ianao zay ianao fa dia hoan'ilay sakafo marainy mihitsy alohan'ny amakomakely zay mitrafitra anao iny zay ara tena grave be ona mipetraka kely mihitsy rehefa tena petrapetra ona manaikitra indray ary le izy enjana be mivaliko ianao kosa efa tisy trop loatra tena hoe masina sokajy kely any tena mety hodidina mihitsy aloha tsika vao sitrana taomaty sitrana taomaty ta tena maro maro aloha dia ny tandangaty any no fampiresaka tsara sady tena mila makaina kely mihitsy tsy mahazo aina mihitsy tena masina na mitsika andeha patifisy manino zareo nareo zany ataon'ny dokotera atao a nanareo tsy salama kely le ry salama kely
fa inanareo nazo dia metimety fa maninony tsy haiko mihitsy ry namako fa tena efa ela fa tsy haiko fotababolana angambizay nanomboka narary tena any ekipo naikitra tena tsy zakako misy azony rahalahy isany matoa zany ny zavatra mitrango eo amin'ny fiainana sy fahasalamana dia zavatra takiny jesosy aminao hoe fivavahana toetr'izany na ny tenanao mihitsy hoe atolotra ao anazy ny fonao tsy hoe tsy fitiavana anao zao fa tena fitiavana anao a amonjenanao tsy hoany amin'ilay fahaverezana anie zao fiatsonanao an'olotra ny tenanao any jesosy amin'izay zao zany zany tena zay fahatsapako azy aloha azo hoe tonga dia zay matoa tsy salama ohatr' zao dia mivantana mihitsy mila miova amin'izay ami'zosisy zao tokony tsy manao andreny fitondran-tena ratsy maloto tsy haikasitrahana andriamanitra iny zany tena zany misy ny ten'ilay dokotera tao hoe tena reny misy nakarary anahy zao zao ianao dia miaritra antserany eny ohatr' zao tena marary misy aloha le izy tena marary ena zao zao le vokatry le fifohana sigara fisotrotoka finanam-paraky karaha tena marary tena oka tsy hoe tsy hoe tsy fitiavana anao le izy fetanao matoa zay miteny tena fitiavana anao tena tianao jesosy sotrabezaka amin'ny tsy fahafozany eny sady zay koa nivavaka foana tamin'ireny raha nivavaka teny dia mety zao angamba aloha le mba valy le vavaka anay mba hiantsony jesosy anao ivafo amin'izay mba miovafo amin'izay efa hitanao zao mahazo an'le namanao dia mba ovay an'izay le fandeha ovay an'izay le famindra eny zany tena eny sadidinareo teny tiny andriamanitra tsy azoazo manjina fa zay afafiny olona no jinjana dia matolo miseho amin'ny fiainanao hoe etỳ tany le izy a hoe vokatra ny fisotroka mararo ny vavony mainy avokavoka mifoka sigara dia zay fa ny famalin'andriamanitra tena mihoatra lavitra noho zany raha vo tsy nofotsika afo be mirehatra mandrakizay fa misoran'andriamanitra dia ny ety ambolin'ny tany zany dia efa ampitodiany hoe mila miova mila tsy manao an'izany tsony mba tsy hiandro tany afara tany le famalina fa dia zao eny sotranareo roalahy aloha tamin'izao dia amin'izao sisy zao aza manao tsony nafay andiany aza manao tsony dia ovay amin'izay famindra ovay amin'izay fitsiaramanontolo eny zay nareo roalahy konkoa zay mbola maimaiky kelo any fa mitondra bavaka ao anareo zay maralahy angambaloha zay teza amin'izay ny voly dia aza sotrona tsony le maketsy goromanao tsony anjara vita fotoa io raha io vao mandeha mianatra ianao fa tsy lozana mijery tele eo a zay fa tsara zay a José.
betsaka petraka tsisy zavatra nataony malala ndray tapiny tamin'ny maraina sao dia misy ananopiny malala ino ty zavatra ataonao inona zao ve ny trano vatanina rehefa atoandro tsy zavatra nataonao koa trano maraina jereny korotana be tamin'ny maraina voiaika dia efa nitenanao hoe ataovy reo raharaha reo zay anao vao mandeha dia mbola tsisy zavatra ataonao ihany manala baraka jereny rehefa aveo ataoko io fa aveo koa ngakoa io maika be ataoko rehefa aveo zay indray anao be famalina allo ento io sao dia zao ok hoavy ento loza vetivety nareo ena re ndao ah re mitsanandra eny no ampiasana karakarao vahintsika dia alabiny reo trano reo azonao zany zaho mba manaresaka amin'ny malala zany kosa riki dia mba harary ny amindre ny olona vao tonga avy mianatra dia menomena ohatran'iny ka tsy mety kosa ngily ataonao e hita mihitsy zao fa nazara mahita ara dia tena misaritaka mihitsy atao trano ato ady lefa mahalivalianao aneninao koa aloha dia tena tsy lasa mihitsy ka izy raha tsy menomena nge dia tsy mamary anazy a e ka efa tsy mety zany e ianao mahalala fa amididin'andriamanitra didy fola nge misy manao hoe manajandra isireninao e dia ianao sady efa diso ianao tokony hifona indray hoe mifona niny fa tena tsy vitako le asa ianao indray no mitabataba dia tena tsy mety nge zany ry malala e na dia tokony hifona aminazy ary na izy tonga dia menomena dia lasa tsy mety le izy dia tsy maintsy mamaly anazy tsy azo ataontsika mihitsy mamaly fa zanaka mila manaiky indray aman-dreny za manoro anao tsy mety reny fa miovamy reny toetra reny dia hitanao mila mifona an' jesosy mihitsy anao amin'ireny zavatra ataonao reny hoe tena tsy mety dia marehefa manapa-kevitra dia tena tsy manao tsoa fa hoe androany sy hoe androany fona dia rapitry indray dia amerina azony malala zany ka izy nge na dia efa tsy te hamaly anazy arany a dia izy menomena be fona dia leo be azony dia farany izy vahiko ka tsika nge mila manoro ray aman-dreny tsy misy ray aman-dreny mihitsy nge ry malala hoe anolo-baty mafana zanany fa matoa izy miteny dia mihatsara antsika mihatsara ny fiainantsika ny tanjony dia no ahatonga anao tafita fianarana azo asa tsara ny ariana dia izay ihany koa eo amin'ny ara-panahy izy dia mitaizantsika amin'ny ara-panahy hoe mandeha vavaka ohatr'izany no fitiavana antsika dia mila manaiky azy amin'ny zavatra etsitsika fa tenin'andriamanitra nge zany malala e hitantsika ao kolosiana toko 3:19 zany manao hoe ianareo zanaka manekeny raisindrenareo amin'ny zavatra rehetra fa akasitrano mitompo zany hitanao tena tsindriny mafy mihitsy hoe zavatra rehetra dia mila manaikytsika dia zao reo zavatra tsy vitanao rehetrarehetra eo ataovy vita tsara mba hita ndrenao fa tena niova tokoa ianao zange anao an'ireo ihany fa le fotoana fotsiny hoe zao dia zao tsy tamaraina tsy afaka zange anao fa zazosakory ny tsy anao eny dia asa hoe azy manomboka izao fa tena iova tokoa ianao zay ry malala fa aloha andeha amin'izay aloha koatra be le teneny José teo iny ary ohatrany mba marina ihany palahelo ihany neny dia iova amin'izay ka
Janely mihitsy. Ay nandaminy ianao. Sakafo. Vita sakafo. Sady resaka resaka an'iny. Resaka? Daneny eritreritra sy mandinika dia tsapako hoe mieritreritra ny zavatra rehetrarehetra fiainantsika tapitra amin'izay zany. Dia tsapako hoe tena misy fahadisoana be misy taty aminahy dia mangataka famelan-kelika amin'iny dia namalivaliako an'ny hatramin'izay sy maniratsirako an'ny hatramin'izay. Dia amin'izao sisa izao vonina tsy hanantsona amin'izay fa hanaza sy haneky an'iny foana. Farobe zany. Farobe malazanaka nyendry. Dia tsy manao ntsony ary meny koa mifoana hoe lasa kizitina be tamin'ireny. Dia tsy hanao ntsony koa ny any mendry tsara amin'izay tsika zany. Mendry tsara amin'izay. Efa migerika ny tokony tsy hanao pataloha e. Fa manino? Bedin'i Jesosy efa maty niterany amin'ny afo be. Hita fa ny lehilahy no tokony manao pataloha. Marina zany. Ie, marina nge zany e. Nga tsy hanao le tsy anjera manao hoe fomba fitafin'ny fahiny mavitribitrika mahasoa fa ahoana kosa ankehitriny vehivavy manjary ny pataloha. Azafady kely isia. Fa manino kanto ny solakanjo? Mitentenen'olo zareo ke za hoe bedin'i Jesosy hono dia manjary very amin'ny afo be. Dia hoe izy koa hoe misy tsenjery io dia hoe fomba fitafin'ireo fahiny mavitrivitrika mahasoa. Fa nahoana kosa ny ankehitriny vehivavy manjary pataloha. Ainga kambo zany. Marina zany. Ianao indray no lalandiso ny ankizy kely. Izy rehefa ampianarin'ny nama dia ianao indray mitahika azy amin'ny zavatra hafa. Fa hoe very amin'ny afo be, tsy mba matahotra an'izany. Tena mandrakizay ny izany e. Fa tsy vetivety. Haivy. Tana amin'izay milalao ikanto a. Koa ataoko soribilana ny volantsika fa zana koa izao ny lamaody. Fa manino? Ianarako bedin'i Jesosy foana. Non, si zaza kely dia ampianarinao izany ny lamaody. Sady izy ihany mampianatra hoe bedin'i Jesosy dia mbola mahafinao ihany ianao. Fa manina moa ilay izy rehefa manao an'izany no ikany tsika. Lasa manina moa? Fereza moa? Mihitsiny. Atao ahoana izany volonao? Atao ohatran'ny nyanja iny aminazy. Zalaina moa? Dia arandrana. Dia hoborako koa izany ary avy eo. Fa manino? Satria za malagasy.
tsy makafana zareo nge vavana feno menaka be sady anao mbola mandaina sokyo mihaja nge mangalapinane mihaja manenao mangalapina bebe jesosy ny atsika vo mangalatra tsy makasana lainga ahoana aza mivavanao misy sady anao mbola mandainga any jejere koa sady mandainga any de manano lafo be tsika raha vo mangalatra sy raha vo mandainga zany say anao tsy matahotra zay amin'ny lafo be zany de tsy mahazo mamazany tsony a kanakely na betsaka de tsy mahazo mangalatra fona fatranao tony zay azy de tsy manao tony a rehefa mbola manao de kapohana am'izay karaha izay azy na de manao fandalovana zao ferana izao ka mila miaritra itsika mila manana-dian jesosy itsika mila mankatorotsika mila maharitra mifakapana isika moa teny soratra masina andriamanitra tsy mamela atsika ho alaipana miodina zay tokony ho zakatsika ary amin'ny fakapana dia manolo lalana tokony voatsika amin'izany izy ka noho izany aokarana fahaletana fanarahana dia jesosy aoka fatatsika fa tsy faly be voly amin'ny fanapaha-kevitra ananako sy anananao amin'ny tenin'andriamanitra mitoetra ao anatin'ny foko soaponao kanefa matoko somarina jesosy dia mahatratra ny farany ny teny soratra masina aoka hitafo mandakarima ny toe-panahy miendrika filazantsara tsika mba ho tonga zanaka jesosy kristy andova ny fiainana mandrakizay raha tonga fiatrano pelatsika tam'izao fiainana izao ary tsena zany fanina ihany ko raha tonga amin'izany fotoana tiaviny jesosy eny amin'ny rahotanitra izany isika hotahinana izany teny izany asoatsika rehetra amen ry malala azany ratsy no alaitaka fantsara izay manao ny tsara no avy amin'Andriamanitra fa izay manao ny ratsy tsy mba hitan'Andriamanitra